indray amin'izao alady voalohany amin'ity volana farany amin'ny taona 2024 enina desambra 2024. Ny tenin'Andriamanitra izay fotorantsika dia izay fanovakena teo Korintianina voalohany toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ivavaka isika. Tompo mahagaga anay ny fitiavanao, velona ndray izahay, velona mangetaeta fiderana sy fisaorananao, velona mangetaeta ny teninao, manoatra noho ny mangetaeta rano indrindra amin'izao andro mafana izao. Avia Tompo, fa ianao ihany no afaka manaly izany etaeta izany ary manome fahafaham-po, manome fiadanako. Ianao ihany no mitahiry anay amin'ny alalan'ny fanahinao masina ary miaro anay amin'ny asan'ny fanaratsy rehetra. Avia Tompo, tehirizo aminao izay. Misaotra Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Akatsika ny loha hevitra hoe fifandraisana amin'ny fanahy. Fifandraisana amin'ny fanahy. Ny Korintianina voalohany toko 12 dia ambara fampiresaka ny amin'ny zava-panahy. Mazava ho azy fampiresaka koa ny amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy. Ao amin'ny andininy voalohany dia zao ny ambaran'ny apôstôly Paoly. Amin'ny zava-panahy rahala dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Ny fomba fiteny hoe tsy tiako tsy ho fantatrareo koa dia fanaony rehefa milaza loha hevitra tena mafonja ary tiany hipetraka tsara amin'ny mpiaino sy ny mpamaky. Inona izany loha hevitra mafonja izany? Doy avy ny fifandraisana amin'ny fanahy. Ny loha hevitra voalohany sady fahamarihana voalohany dia zao: fifandraisana amin'ny fanahy masina ny fanarahantsika amin'ny Jesosy Kristy. Fifandraisana amin'ny fanahy masina ny fanarahantsika amin'ny Jesosy Kristy. Ny teolojianina izay manao ny commentaire na ny fanadihadiana n'izao Korintianina voalohany toko 12 andininy voalohany ka hatramin'ny faha 20 dia milaza mazava manome ny lohateny hoe ny fisehoan'ny fanahy masina ao anaty fahatovavahana. Raha dia hoe i pastera ihany no hitanao sy ny olona sy ny miteny zava-maneno ao anaty fahatovavahana dia mbola tsy zanak'Andriamanitra isika. Amin'ny tenin'Andriamanitra izay ambara dia mampatsiaro hoe ny fanahy masina no manome aina sy miasa anatsika rehetra rehefa miatrika fahatovavahana isika. Tontolo ara-panahy fanarahantsika an'Andriamanitra. Mijaona toko 4:4 dia milaza mazava: Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jereo tsara izy, tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa inona moa zany hoe tontolon'ny fanahy? Tontolon'ny tsy hita maso raha no mason'ny nofontsika ity. Ary zany milana ny finoana. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika hoe ny fanahy masina no mitarika antsika. Ny fanahy masina no mampiteny antsika tenin'Andriamanitra, mampiteny antsika ny amin'ny hoe Jesosy Kristy ny tompo sy mpamonjy. Zany voalaza amin'ny andininy fahatelo: koa mampahafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Tsy misaraka zany fanahy masina Jesosy Kristy zany. Ny anarana hoe Kristy dia feno fanahy masina midika, feno fahendren'Andriamanitra. Jesosy Kristy fantatsika fa nandresy ny fahafatesana, nandresy amin'ny Satana, anarana tahoran'ny Satana zany ary mila tonononao matetika. Tsy hoe tonontononona fotsiny fa tonononao amin'ny finoana. Rehefa tena tsomo amin'ny finoana zany anaran'i Jesosy Kristy zany, milaza aminao miala tsikelikely ohatra hoe misy microbe avy ao anatinao ka rehefa ampy le fiarovana dia miala miresy tosika microbe ratsy izay tehiditra ao anatinao ka tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Rehefa ny anaran'i Jesosy Kristy no tsonao matetitetika dia mandroaka an'izany fanahy ratsy zany izy. Mandeha mingy izy miresaka zany fanahy zany tsy hitan'ny masotsika. Raha zany hoe toy ny amin'ny dokotera angazy tsy hitan'ny stéthoscope zany. Ny tenin'Andriamanitra dia mampianatra antsika ny fanahy masina ihany no afaka mandroaka an'izany.
ny anaran'i Jesosy Kristy ihany no azona mahalesana zany, ary zany no lalan'ny finoana. Ny finoana dia vokatry ny asan'ny fanahy masina. Indray tsika tiatsika hivavaka mivady na mizanaka na miraika-po dia miady hevitra lava be. Nandray mifanao teny marary, teny manindrona. Ny anjaranao dia miteny indray mandeha mitaona ampitiavana. Fa ny androny asan'ny fanahy masina. Tsy isika ny marisy lahatra olona zany ka ny momba an'Andriamanitra. Manambaro no anjarantsika avy aloha ny fanahy masina hiasa. Mbola mampatsiahy indray mandeha aminao indray zany hoe ianao mivavaka io dia fifandraisanao amin'Andriamanitra io. Tena ilaina tokoa ny fifandraisanao amin'ny fotoana fivavahana, fifandraisanao amin'ny mpiara-mivavaka. Fa raha fifandraisana amin'ny fanahy masina no tsy ao dia mivavabava koa isika. Tsy misy dikany, tsy misy vokany ny fivavahantsika na ny andro isika. Mahireza mivavaka amin'ny fanahy masina, fifandraisanao amin'ny fanahy masina ny fanarahanao amin'ny Jesosy Kristy. Tapany faharoa sady farany ary dia izao, raha fifandraisana ara-panahy ny fivavahana, aza miombona amin'ny fanahy ny sampy-tsony, aza miombona amin'ny fanahy ny sampy-tsony. Hoy izy amin'ny andinin'ny faharoa, fantatrareo fa fomba jentilisa ianareo, zany hoe taloha ianareo dia nanompo fanahy hafa. Raha izao fanazavana amin'ny ten'Andriamanitra ohatra sara. Tsy mitovy ny fomba fanao. Mety nisy fomba fanao nazatatsika tamintsika mbola tany amin'ny fanompontsampo tany. Ary ambaran'ny ten'Andriamanitra hoe tontolo ara-panahy zany. Mety misy fahefana tokoa ngamba le sampy andianantsika any na le mpanompo sampy any. Nefa zao no ambara rehefa mamaky ny andinin'ny faharoa ianao dia mahita fa mona ireny ten'Andriamanitra. Fa raha miteny ny sampy, raha manam-pahefana ny sampy, iza ny ao ambadika? Satana ny ao ambadika. Koa ny tanina faroto fahaky folo andiny faefatra ambin'ny folo. Tsy mahagaty zany fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjely mazava. Raha tsy ao amin'ny Kristy zany ianao, misy olona tokoa mety hoe lazay ny fahanjely mety miseho aminy nefa mety tsy anjely. Fa Satana manova endrika satria ianao tsy manana le fanahy masina manampy anao takatra zany. Ary zany ny antony hivavahantsika, angatao foana zany fanahy masina zany to. Zany no tena mpampianatra endrika. Ka zavatra nanahirana ny kristianina tao Korinto. Korinto moa dia anisan'ny tanàna lehibe tany Grèce tamin'izany fotoana. Satria feno tempolon-tsampy, feno doanina zany no fiteny mazatra atsika. Dia misy ny fombafomba samy hafa tao any, misy ny fanatitra hoentina any. Nanahirana ny korintianina mihitsy zany hoe noentina tany ny hena natao fanatitra napetraka teo ambony latabatra ny tempolon-tsampy. Dia avy eo natao sasany voaka indray dia namidy dia niteraka fanontaniana sy ady hevitra be. Nanoratra tany amin'ny apôstôly Paoly ny kristianina tao Korinto, ahoana fa mbola misy mitondra ny fomba-tsampy ihany makaty am-piangonana. Da zany no mahatonga ny apôstôly mampianatra eto, milaza ny hoe tandremo fa fanaonareo taminareo mbola jentilisa zany. Ary ny fifandraisanareo amin'ny Andriamanitra sampy dia fifandraisana ara-panahy. Tahaka nambarako teo hoe aty ny fifandraisana ao am-piangonana dia fifandraisana ara-panahy. Mifandray amin'ny fanahy masina anao fa Andriamanitra dia fanahy. Ka rehefa makany amin'ny sampy ianao dia mifandray amin'ny fanahy hafa ianao zany. Dia ny fanahy devoly zany. Raha antsika mantsy ohatrany hoe entin'ny fomba fifanajana, fianakaviako izy fianakaviam-batiko izy dia manatrika fomba samy hafa zay hita fa efa fifandraisana amin'ny fanahy hafa dia ny fanahy amin'ny sampy. Sahia manao tsia ianao, tsofo rano izy, anao an'izany fa ianao tsy eo amin'izany tso, efa fanao mijentilisa zany. Ka tsy hoe manahirana fa avambatiko reo fa dia tsy maintsy anatrika ny famadihana tadio fa rehefa hiatrika famadihana ianao, fifandraisana amin'ny maty zay. Raha mbola ny fomba Ntaolo malagasy no eo fanivavahana anaovana fanadihadiana, firesahana amin'ny maty zay, manomboka firesahana amin'ny mpimasy aloha dia fa fantatrao zany mpimasy zany. Amin'ny teny frantsay sasany moa dia milaza azy hoe médium, mafina dikany médium, mpanelanelanana ny velona sy ny maty. Ary fifandraisana amin'ny maty zany dia fifandraisana amin'ny Satana zany. Ny ten'Andriamanitra dia mampianatra antsika ao toroteny toko 7:5. Fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa
tsy mba mahalala na inona na inona, tsy mahana valiko ty intsony, tsy mahana fahefana intsony ty amboniny tany. Fa raha namaty ny ta Madagasikara ny firenena voalohany indrindra araka karena tsy to devoliny eo ambadika eo araka fanambaraka eo mahay misola dia amin'ny anjeliny mazava azy maka fa raha hoe anao ny fitenin'ny dadabe anao na ny fitenin'ny mamanao hoe dia tsy hoan'ny devoly ao anatin'ny nofonao ainy tsara zany. Fa izay mantsy milazantsika hoe tena izy mihitsy le fiteniny mihitsy fa ny devoly zany fa ny maty tsy manam-pahefana intsony ka tsy hoe fanajana vavady dia anatrika ny famadiana ihany dia fa manome voninahitra sy mifandray amin'ilay fanahy ivavahany eo anao midika an'izay aza miombona intsony tsisy ombonina ny mazava sy miaizina. Raha vao misy resaka fanatitra miatrika joro misy fanasinana tsy maintsy atao ao dia tsy maintsy tafaombona amin'izany ianao na dia mody mijery sy makasary fotsiny azy. Raha vao misy resaka fanatitra be dia be miany tandranomasina moa ireo milaza azy omana moa resa manam-pahefana dia manatanteraka ny antsoina hoe messe noire zany hoe ao anatin'ny fiarahana io to miendrika fiafonana atao fa tsy misy fanatitra tsy maintsy atao ary matetika dia zaza no atao fanatitra. Io zaza io dia natao atolotra ho amin'ny devoly alatsaky mihitsy ampijalijalina rehefa manatrika amin'izany ianao miombona amin'izany ianao dia efa mivavaka amin'ny fanahy izy anaterana amin'izany ianao zany zany hoe mba mono ny fanahy masina ao anatinao. Rehefa misy toerana ka ianao koa manaza hoe raharaha toky ato amin'ity toerana ity ary miteny kely aho dia ino ny anareo inadikan'izay fa manasina ianao zay miresaka amin'ilay razana sy zay le fanahy tompon'ilay toerana zay atahoranao ianao zay tsy zany tsomitsika fomba nijetilisa taloha zany tenan'Andriamanitra ianao efa mifandray amin'Andriamanitra fanahy ka ny afantaranao aiza marina koa le misy anao dia misy kiondalana lehibe. Iza ny kiondalana? Jesosy Kristy ny kiondalana. Andininy fahatelo dia milaza mazava tsy misy olona ampiteneny ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozona Jesosy ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Eny mety misy angamba mpanomosafy mety mba hatonina ihany ny anaran'i Jesosy fa ny hoe niaiky izany eo fiainana isakany mandeha hitory izany tsy vitan'izany ary eo mba afantarana ianao zany ka olona mpijery fotsiny keo fa tsy mba manambara mihitsy ny tompo moa no tena mpitsara dia hitsaranao ihany tompo tsy manana finoana anao satria tsy maresy lahatra anao ny zavatra inonao zany tsy ambaranao mihitsy iza nefa manotorinao ny tenin'Andriamanitra fa mila ambara Jesosy Kristy fa ny anaran'i Jesosy Kristy averifiany mandroka ny fanahy ratsy zay rehefa omena fahefana androka devoly io tsy mahazo manolona anarana hafa fa sy ny anaran'i Jesosy Kristy ary tsy maintsy mivavaka mba tena ho amin'ny finoana manonana amin'izany. Mahere zany avana fa be dia be ny fampianarana samy hafa miseho amin'ny andro ankehitriny to manitona satria vaovao tsika moa tia vao zay rehefa mbola tsy misy nanambara misy dia tiatsika fa mahaliny nefa ao ambadibady ny fampianarana dia efa mitory mazava hoe ny vokatry ny ezaka ao ihany no mampaomby anao tsisy zany Andriamanitra mitahanao zany zay ataony tananao ihany ianao no Andriamanitra rehefa miezaka sy mifofotra tsara dia faly ianao manaraka an'izany dia mitsidika an'izany fampianarana an'izany foana manaraka an'izany eo amin'ny tobo ao dia efa manompo ny fanahy izay manamparitaka an'izany fampianarana izany ianao aza miombona amin'izany fampianarana tsy izy zany tsony riavana malala mazava amin'ny tenin'Andriamanitra ianao tonga ty an-tranon'Andriamanitra aza mamita tena ka hoe sady makaty am-piangonana no mbola misy sambo kely tomponao any lasa verimaina ny fivavahanao Andriamanitra tsy azo vazovazina sady tsy azo apakay. Mazava ny Korintiana voalohany toko fahafolo andimy faraiky amby roapolo tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia nareo tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia nareo. Mazava zany ho an'ny Korintiana tany ho an'ny Korintiana tany Korinto tany Grèce satria sady mandeha any amin'ilay tempolo-tsampy an'izy zareo dia miara-mihinana amin'ilay latabatra dia mavelona izy dia lasa makaty ampiangonana dia mandray fanasa amin'ny tompo
zava koa taony apôstôly Paoly. Tsy mahazo manao an'izany nareo. Fidionareo an'io zao tokonareo. Tsy ahita fitahina avy amin'Andriamanitra amin'izany ianareo. Jesosy misy moa no efa milaza tsy mahay manao tompo roa ianareo. Aoka izay avelao hoany izany fanahy ratsy zany. Asa mampatahotra an'izany fa tsy manam-pahefana zany rehefa arohanao amin'an'i Jesosy Kristy. Ary rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao dia tsy misy fanameloana intsony. Raiso izy fa zao no voalaza ny ten'Andriamanitra hoe izay rehetra mandray azy dia omeny hery tonga zanak'Andriamanitra ary manana ny fanahy masina zany. Fan'Andriamanitra rehetra voninahitra. Amen.